Soratsen'Andriamanitra dia andao sika rehetra hiaraka hiteka farazay mafy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve Alleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fatoka ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity ny tenako tonga ianareo mba anao fotoam-pivavahana hiaraka isika melony amaranana ny taona dia arabaina toy zany ihany koa ianareo zay any atokantrano manaraka zao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook. Hoy aho aminareo rehetra hoe ny Andriamanitsika zay namelantsika velonaina natratra ty androany ity isany no Andriamanitra antenaitsika anao zavatra lehibe sy goavana eo amin'ny fiainantsika amin'izao taona 2024 izao. Ho tanteraka aminareo zay nanao amen. Alleluia. Matokotoko tsika fa manarika antsika eto ny Andriamanitsika araka teny nataon'i Jesosy manao hoe fa naiza no iangonany roa na ny telo amin'ny anarako izy dia aiza misy azy eo voany izy. Ka matokotsika fa hiasa zany zandroany anasitrana ny marary mba tsisy olona marary amin'izao farantaona izao ary amany olana dia hita mba amarana taona miaraka amin'ny tena fandresena mezinezitsika. Alleluia. Ary averiko indray le teny nataoko matetika hoe aza manaiky horesin'ny zavatra ratsy hita masinao na miatra aminao ianao fa finoana no andianatsika fa raha mbola miaraka amin'ny Jesosy isika dia tsy maintsy mivoaka ho mpandresy foana. Alleluia. Andoritsika rehetra amin'izao fotoana izao hitsangana hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra no ty fotoam-pivavahana androany ity ary rametraka zany fotoam-pivavahana zany eo an-tanan'ny Tompo hivavakantsika. Ry Andriamanitra rany malala o ry ilay zatrizay atrizay ka ho mandrakizay omena voninahitra tokoa ianao androany satria lomena tompon'andro avelomana izahay afaka manao fotoam-pivavahana amin'ity alahady farany ny taona 2024 ity. Mino matoky fa no ny heriny fitiavanao anay dia mitahanay ianao androany amoaka anay ho mpandresy ary hitondra anay eo amin'ny fahasoavana lehibe tena lehibe mampitolagaga ianao. Ny fiderana zay ataona eto dia hisintona ny herinao hiasa eo amin'ny fiainanay. Ny teninao zay ambara dia mandravarava tanteraka ny herin'ilay ratsy tsy anakery amelana izany. Makasitraka sy mame voninahitra anao zahay ry Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka misaotra ray malala. Halleluia. Amen. Epitsakana antsika no andray ny mpitarika fotoana eto dia isika rehetra aoka tena nompontompo amin'ny fonao manontolo hoe asa atao fombafomba tompoko na fazarana tena amin'ny fonao manontolo mihitsy tompoy Andriamanitra ome voninahitra izy. Raisika mpitiavantanana ny mpitarika fiderana. Halleluia. Halleluia. Dia mbola manamafy ny fiarabanantsika rehetra tonga manatrika eto sy hoan'ny any tokantrano ihany koa eny naiza toerana misy atsika manaraka tsy tapaka ity fotoam-bavaka ity dia matoka fa araka amin'ny anaranao an'ity fotoam-bavaka ity tsy tapaka ny atongavanao eto amin'ny fahazotoana amalisoanao aneny Andriamanitra mahagaga sy lehibe. Tia fahatanana mafy be satria mendrika ho deraina androany dia te ilaza amintsika hoe lehibe Jehovah ka mendrika ny hoderaina. Matetika ny zavatra mipololotra mivoaka eo amin'ny vavan'ny olona foana dia ny zavatra marary azy ohatra hoe raha miteny izao ianao tena marary be tena tsy fanambola mihitsy tena olana be fa androany ty anentana anao le Andriamanitra ao indraindraina hoe lehibe. Amen. Tena indraindrao izy hoe Andriamanitra lehibe. Sady zany ve
zanak'Israely rehefa nivoaka ny tany Egipta dia nanoloana azy ny ranomasina mena, ranomasina mena be. Fa nasehoan'Andriamanitra hoe izy dia Andriamanitra lehibe, nisokatra lasa tany maina nandianany zanak'Israely nepita ny ranomasina mena, satria lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina manentana antsika amin'ny anaran'i Jesosy andao hideran'ilay Andriamanitra lehibe. Mamarana ny alahady amin'ity farany tamin'ity taona ity ianao, lahady farany fa tena aseho mihitsy hoe amin'ny fatokina ny ilazanao ny Andriamanitra tomponao eto hoe tena lehibe ianao Jehovah oka mendrika noderaina. Ndao tsika tia tanana mafy be ho an'ilay Andriamanitra lehibe mendrika noderaina ny fitiavan-tanana izy, ka na fitiavan-tanana ataonao aza dia ataovy misy hoe sur aminao Andriamanitra fa tena lehibe ianao. Tiavan-tanana mafy be arahorakora fifaliana mihitsy ho an'i Jesosy zany. Haleluia. Avy hatrany dia iravoravo izany hoe fahalebiazan'Andriamanitra ka tena oka ianao tena hoe ino amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra fa lehibe Andriamanitra fa aza atao eto fotsiny ilay izy. Sa tsy izany ve? Ndao aritsika. yang fitaina Sama kos teologia Cuma patanai mai tamkia Sama cuma cicine Ada bambina batia mine Ada manta cita bela Ada manta cita fes-fese Taruh vala kwe Cima tu semua la kwe Bela rupa tatakan Am sekarang ni baik-baik Kita rupa la kwe Cima tu semua la kwe Bela rupa tatakan Kita nawan baik-baik Kita rupa la kwe Tsika tena hidera tsara amin'ny alalany ity satria mendrika nideraina ny Andriamantsika. Tsisy fetra Andriamanitra mahay manao zava-detra Mitoera mamoaboa tsara Tsy manjera sady tsy tara tariketra Tsisy fetra re Tsisy fetra Andriamanitra mahay manao zava-detra Mitoera mamoaboa tsara Tsy manjera sady tsy tara tariketra Tarupa la kwe Majusi nuwa la kwe Dala rupa tataka Dala ni baya baya Tarupa la kwe Majusi nuwa la kwe Dala rupa tataka Dala wanu baya baya Tarupa la kwe Sana kung nasa patsimtazana Nasa manufa umbiazana Let's get no paso de tare Let's get maua buat sara Sana mano cincine Mabina batia mide Ada mantra cita ven
vita fespesen Tarumbala kwe Matusunu ala kwe Selaru fartantaka Apakaro ni bayaba Tarumbala kwe Matusunu ala kwe Selaru fartantaka Dirna wanu bayaba Tarumbala kwe Luane, namu fauluane, kaina na ora poke, sento non tem poke, kaina na ora vitne, anche mata vitne, atana na dala na yeneta, tana no mantitna, terzi me na baba na ga, rats madera jampa. Asitia kamandente machalebe. Mendrika noderaina izy ny fitenanan'Andriamanitra ty ataonao io koa farano voalohany siravo fahaoloany hitahinanao rampoke santanao te hipoke hitahinanao ravitike ankety dia matavitike atananandalana enasa tanano matitana tetsy malabarbanaka ratsy mandera jamfana tarovalako e tsy matosono alako e salaro faritsataka irinao ano vaeva tarovalako e tsy matosono alako e salaro faritsataka irinao ano vaeva Yapatanana mafeo an'Andriamanitra lehibe atsika iorakoraka mafeo an'Andriamanitra lehibe halleluja halleluja ndatsika mbola hidera azy hatrany mandray sanjara amin'ity fa mendrika noderaina amin'ny alalan'ity Jesosy mendrika noderaina amin'ny alalan'ny akomponga tapaka izy zany hoe raha ataontsika andeha ny fekirana efa sika tsy mandray anjara mandeha dia tsy feno ilay fiderana fa andaontsika tena hiara-ndray anjara mihitsy tsika aneo amin'Andriamanitra fa tena mendrika izy lasa sika Dijae makaka disavatra natoni tanana nikitana sikujukurana tru apiseu anoni erina anjiama dijae makaka disavatra natoni tanana nikitana sikujukurana tru apiseu anoni sigaretra natratanana kalazazy Wantia maricho Paleibe Lideranda Wantia maricho Paleibe Tenao amin'ny furafolafo Jesosy nao enanao zay liny fonao androany raha mitsangatsangana Katsanganao anara Kamare Kiriramuruna Siribucha Itsuka muramura Arimai Takeumuicha Kamitsa Katsanganao anara Kamare Kiriramuruna Siribucha
itsuka mura-mura hari mai Sambil dalam putra liderana teranda wandia maricho paleibe lideranda wandia maricho paleibe Kufaze sostuku naturuchi nirayandanicha uamucha nunuipa utaku segitata kunkutamu Natsaru Kufaze sostuku naturuchi nirayandanicha Haleluya uamucha Menschku denayla nunuipa utaku Sambil dalam sesosi Lideranda wandia maricho paleibe lideranda wandia maricho paleibe Dalam sesosi na sesosi tubuo paleibe lideranda sesosi tubuo paleibe Teranga panai masino paleibe Liberanga panai masino paleibe Asutenda na mera kandura kurapi falini Tena mendrika lodenaina n'Andriamantsika fa lehibe izy. Tsaro fa tsy mamelanao afabaraka zany izy fa na amin'ny ora farany ary na dia lahady farany ary androany. Efa mitaintaina ianao nandray ny taona vaovao fa zao lehibe ny ao anatinao noho ny an'izao tontolo izao. Dia ahafantarana mafy eo an' Jesosy. Lehibe ny ao anatinao ao. Mihoatra noho ny an'izao tontolo izao. Lehibe ny Andriamantsika. Ndao tsika indrandra azy. Efa fay azy ny tananao. Dia tena oka hipololotra amin'izao fotoana izao ianao hoe lehibe ianao Jehovah oka mendrika hoderaina. Lehibe ianao Andriamanitra isa tokoa no afaka hoarina aminao. Tsy misy toanao Jehovah o, tsy misy toanao. Halleluja. Ndao tsika higoaka eo anatrehany ilaza fa mbola lehibe izy. Lehibe ny Tompo. Mendrika ianao, mendrika ianao. Tsara ianao Jehovah o, mandrakizay ny famindraponao. Ndao tsika iray feo amin'ny anaran'ny Jery ty hoe hanao ny lanitra. Hanao ny lanitra sy fiandrianana, sy fiandrianana. Ry tany mifaly, ry tany miravoa. Ry tany miravoa. Mitafy hazavana, mitafy hazavana. Mandroaka ny aizina, mandroaka ny aizina. Iororeo noho ny feony, ireo noho ny feony. Ndao tsika iaraka ilaza hoe lehibe ny Tompo. Lehibe ny Tompo. Sigira hoe lehibe ny Tompo. Lehibe ny Tompo. Iara lehibe. Lehibe ny Tompo. Mansakatra izay izy. Lanyazona ny ampiso, lanyazona ny ampiso. Fiandohana sy fiafarana, fiandohana sy fiafarana,
fiandohana sy fiafara lay telo izay iray lay telo izay iray lay zanaka lay zanaka fanahy lay liona nefa kosa Sanakujisi Sami mana mana wele metu Bebe Nituku Sinyai Bebe Nituku Yarai Bebe Bebe Nituku Sami mana mana satu manata cap mitana ni rasa wele beni tubu Bebe Sigai lebe Ituku Yarai lebe Bebe Ituku Ambuni diri ciment kamu dera dera wa funore chisi Ambuni disi you dera ne no tsomo Chiudera Fuku ira wele beni tubu Fugui lebe Nituku Ambuni diri ciment kamu dera na meshta nu dera ne no tsomo Satria tsy miova ho mariseny eo ianao Andriamanitra Halleluja Halleluja samby mivavaka amitery izany fahalebiazan'Andriamanitra izany eto izy amin'izao fotoan'izao lehibe voninahitra ary mendrika no an-tsaina Halleluja Halleluja miterianao izay Jesosy Halleluja misaotra tombo Halleluja miteranao Jesosy Halleluja misaotra betsaka Jesosy misaotra betsaka Jesosy Halleluja Halleluja makasitraka tombo Halleluja tanao trano fifandraisanao amin'izao fotoan'izao fambolena azy tsika hoe lehibe ianao saotra tompo saotra fananasina Halleluja saotra Jesosy Halleluja saotra fananasina Halleluja Halleluja Lehibe ianao mahagaga ny asanao sy misy azo arinao aminao tompo lehibe ianao mahagaga ny asanao
siasiasuarina aminalitu lemeana magaganya sana siasiasuarina Aminatupulo lebeana magaganya sana siasiasuarina Aminalitu magaganya sana siasiasuarina Aminatupulo lebeana magaganya sana siasiasuarina Aminalitu pulo siasiasuarina Akpian masitsika aoka anarika n'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Ivavakantsika ho an'ilay fotoan-dehibe izay ho tanterahantsika amin'ny herin'ny androany dia ilay fotoam-pivavahana voalohany amin'ny taona 2024 iny ary ilay tsodraly lehibe izay ho ataonay mpanompon'Andriamanitra ho an'ny fiangonana dia ny olona rehetra izay ho avy eto amin'ny toerana ety amin'ny ho andro io. Akitsika amin'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany tsy afaka hiakany amin'ny herin'ny tenantsika isika na izay mpanompon'Andriamanitra na ianareo fa tsy maintsy miankina amin'ny herin'Andriamanitra, miankina amin'ny anaran'i Jesosy ary izay inoantsika no ataony tompo tanteraka ka angatahako isika rehetra ametraka ny tany eo amin'ny fony dia samy mivavaka ho an'ny fotoan-dehibe io. Inona ny tianao ataon'ny tompo aminao amin'ny fotoan-dehibe io? Inona zavatra andrandrainao amin'Andriamanitra amin'ny fotoan-dehibe io? Samy mivavaka arak'izany isika rehetra. Samy mivavaka arak'izany fanentana zany isika rehetra. Andriamanitra, tsy ho ela intsony dia andray ny taona vaovao 2024 izahay. Ary hanao fotoan-dehibe izahay amin'ny alahady 7 volana janoary taona 2024. Koa indreto izahay miaraka mivavaka, miaraka mitorana mambavaka an'izany fotoana izany mba tena ho tsapanay ny alehibiazanao Andriamanitra, ny herina magaga tsy to anapaka mandritra ny fotoam-pivavahana io. Ianao mihitsy n'Andriamanitra hiasa ka sitraponao tanteraka amin'ny fotoana io. Anakoako eto ny fiderana an'Andriamanitra, anakoako eto ny famesam-boninahitra an'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy izay programa ratsy no manodevolo tanterana amin'ny fotoana io. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, toerina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitrapon'Andriamanitra ny tanteraka eto, fa tsy misy na debany kely azy ny amin'ny sitrapony devolo. Azo voninahitra Andriamanitra amin'ny fotoan-dehibe alahady 7 volana janoary io. Misaotra Andriamanitra, makasitraka anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen. Makatoerana tompoko. Dia matoky isika
fa hotain'Andriamanitra fotoana am'le 3 io ny amparizako anareo a tsy anareo rery ihany akory ny tokony tonga eto amin'ny fotoana io fa ny vady aman-janakao fianakavianao ny namanao ny olo-patatrao tomy daholo ho avy mila mizara fahasoavana amin'ny namantsika isika mana sa tsy mara zany teko zany zay mihitsy lisy te asa velo ho sapona ny devolo mihitsy le fotoanany tsodrano moa zany ho ataonay dia le fidirana amin'ny enin'ory le fidirana amin'ny folory ale amin'ny valory ary le fidirana ny fotoana kosa amin'ny 12 sy amin'ny 2 fotoana fety zany hoe isaotra sy akasitraka an'Andriamanitra avy hatrany isika amin'io 12 ora sy amin'ny 2 ora io satria nahatsodrantsika dia rary ny raha isaotra an'Andriamanitra manentana moa hoe ianareo no entaniko amin'izany fa na dia ny tenako ary a tena ny ankonako ny amin'ny tompoka dia andeontsika iroso amin'ny fandara manaraka dia ny fotoana izay hitsofantsika rano andreo zanakitsika hitondrantsika zanakitsika ny taranitsika hoe ho an-tanan'Andriamanitra amen dia matokony tompontsika fa izy no hitay manokana ny fotoana io alleluia momba ny zaza amafisiko aminareo fiangonana fa zava-dehibe ny hoe atolotra ho an'ny tompo izy tsy azo mahavanina mihitsy tena tsy azo mahavanina arabaky teny be dia be mihitsy ny fijoroana vavolombelona eloko fa arak'ilay tsodrano na ataonay mpanompon'Andriamanitra ho an'le zaza iny mihitsy no fiainana hitondran'Andriamanitra an'ilay zaza rehefa lehibe izy tena be dia be mihitsy ary na ny tena za moa tsy natsiaro tsy natadidy hoe inona moa zany tsodrano nataoko ho an'iny olona iny fa lay ray aman-dren'le zaza no nandre ny tsodrano zay natao dia nitahiry zany tao am-pony ary nekeny tamin'ny finoana dia isaoran'Andriamanitra fa dia arabaky teny tanteraka tokoa le izy zay mahatonga anay mampahery hoe aza atao ambany zavatra ny fitondrana zanakao mba ho tsofina rano fa ataovy zava-dehibe amen eny ary tompoka dia vakina zany a ny listreo zaza ho tsofina rano amin'ity androany ity dia zay voatonina zany a dia tonga dia milahatra makato ianareo ray aman-dreny tona le fiaiky mendriky ny aina lafatra ary jauna nomeny avy valim-bavaka fenoasina jaune José nomeny janahary rakoto arivony fandre asafady a rakoto ny rina Osea tonga dia makato Karen randria mandimby randria navony nansia endrika ankatoavina tolo janahary tsy lavina rakotsao heriniana tendry randria nandrasana Josea ny avo dia mangataka ny mpanompon'Andriamanitra misaotranao zahay zazy ireo ny zaza anankiray aloha manapaka feno azozazo zao ka anompo anao ka amin'ny alala zozazo zao dia isy fitahina fahasoavana be ao amin'ny ankohonany ray aman-dreny ianao no Andriamanitra tanteraka izany ary sakanako tsy anakery amely azy ny ozony sy zavatra ratsy tany olobe avy amin'ny ray aman-dreny izany fa ny fiarovanao no hoe ho aminy sotra makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen
amin'ny anaran'i Jesosy mametra-tagna amin'ity zaza ity aho ary mitsodrano azy amin'ity androandroany ity ka dia manolotra ny fiaina izao zaza zao eo an-tananao aho isafidina amin'ny fotoana tokoa izy fotoana retsona fanteny ka ho zaza endry zaza salama zaza tsy marofy zaza voary tanteraka amin'ny ratsy rehetra sy manodivony misaotra toy fa isan'ireo zaza tafarina ao anaty fianakaviana izy ity ka tena fahasoavam-be mihitsy no entina ho amin'ny ankohonan'ny ray aman-dreny misaotra fa noza fahasoavazany dia olovanao izy ka na ino eny zetika fahavalo dia atamokasy folina tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy ilay raha nalatsaka tokony fijaliana no entin'Andriamanitra miaro azy isy fahasoavana isy fitahina isy fanambina isy fandresena isy fagagana ary zaza anisany anabe eo amin'ny asan'Andriamanitra sy ny fanohanana ny asan'Andriamanitra ty zaza ity hitolakakany amin'izany ny fianakavin'Andriamanitra. Erniena Willy Ismaël amin'ny anaran'i Jesosy no metrako taniko amin'izao zaza zao etsovoko rano azy ianao no Andriamanitra mamaky an'ity zaza ity ka isafidiny aloha tena hoanao Andriamanitra izy mafotoana retsona fanteny ka nompoanao tsy eto tsy vendanana izy fa iroso foana ty enjana zavatra mafeno fa aseno mialiary Andriamanitra tsy toy zay mitantana an'ity zaza ity eo amin'ny fiaina manontolo hotaina soambinina izy masoavina ary hoarovana platsy tompo ianao no atanteraka zany tsodrano zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fiarovana dia eo amin'ny zaza ity sitraky miavo amin'ny anaran'i Jesosy no metrako taniko zaza ity
Jesus. Jesu, terau ni maraina, terau ni atuandu, terau Jesu, terau refamu ini maswandu, lazau Jesu, lazau Jesu, lazau ni maraina, lazau ni atuandu. So tsika dia metsitoera tomponompon'Andriamanitra eto dia roso fandara manaraka indray tsika dia miafantsika mitondra ny fanatitra mitondra izay efa nomantsika ho an'ny tompo ny ampafolony izay nitahin'Andriamanitra atsika zany rehetra izany tsy adinitsika raha mbola manompo ny tompo foana isika ary ny fanatantarantsika an'izany amin'ny finoana dia tena fitahiana lehibe ho antsika tokoa. Amen na dia anao eranankiray isika naty zany mandroso ianareo nitondra ny ampafolony na zay mety hoe rakoboady eto ty anoloana dia tatazo manokana eny toerana fanatitra fanaontsika mahazatra. Efa tonga dia afaka mandroso manatitra ny rakoboady ilay ny ampafolon-karena. Quatranuna pa fulu karena sainutina na miuru juvita zanitani na miuru uru ni fireneno
Fuani Babahanja Nilanija Anderana Anderana Avela Wira Avela Wituba Tuba Tuba Nalindura Pitai Ibaca Baca Avela Wira Avela Wituba Tuba Tuba Nalindura Pitai Ibaca Baca Baba Adija Nilanija Anderana Anderana Buawi Baba Adija Nilanija Anderana Anderana Baba Adija Nilanija Anderana Anderana Buawi Baba Adija Nilanija Anderana Anderana Avela Wira Avela Wituba Tuba Tuba Nalindura Pitai Ibaca Baca Avela Wira Avela Wituba Tuba Nalindura Pitai Ibaca Baca Tanana mafuan Jesosy tsika. Alleluia. Faly miarabantsika rehetra izay atao anatin'ny trano'Andriamanitra. Tonga miaraka manompo an'Andriamanitra eto amin'izao atao andro izao. Ara-baina manokana ihany koa tsika rehetra izay manaraka ny afatry ny tenin'Andriamanitra sy izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny Facebook manona ny fitahin'Andriamanitra lehibe eo aminao, indrindra isika rehetra nahatratra izao alady farany amin'ity taona 2024 ity. Tsofina rano ianao mba ho tahin'Andriamanitra manokana. Mbola tsy tara Andriamanitra finoko fa raha mbola misy tombonandro mimeny anao ary mbola velona ianao dia mbola misy fahasoavana no manan'Andriamanitra ho anao. Ka engane amin'izao andro vitsy izao sisy dia ho tahin'Andriamanitra be ianao. Ho tahin'Andriamanitra be ianao. Ombanao ane Andriamanitra. Ary ity fotoam-bavaka rahantsika manatanteraka ity dia nisan'ny fotoana anankiray hitahin'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Alleluia. Amen. Nisany miantso anao ako. Raha isy fahasoavanao manokana ho anao mihitsy no ahafahanao hoe mbola afaka manompo an'Andriamanitra, afaka mbola mihaona amin'Andriamanitra, afaka mbola ihany koa hiaraka hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika izany. Ka mialohan'ny hitondrako ny tenin'Andriamanitra dia namafy ny filazana ako
filazana ho amafisiko zany dia izao satria amin'ny herin'ny androany moa zany no alady voalohany izay ho raisitsika amin'ny taona 2024 io koa zany no alady voalohany irahantsika miaraka manompo an'Andriamanitra eto araka ny efa ny fanentanana tao ao ary efa hentsika dia hoe amin'io alady 7 volana janoary io zany no andro natokana andraisantsika fiangonana ny tsodrano lehibe avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsarovo ry havana fa ny tsodranona ray aman-dreny ara-panahy ny tsodranona lehilahin'Andriamanitra dia eken'Andriamanitra sy amarin'Andriamanitra ireny ary manentana antsika rehetra hoe nomen'Andriamanitra antsika ny taona 2024 ho atolotr'Andriamanitra ho antsika indray ka ho diavintsika mandritra ny 12 volana izao no teneniko aminao androany aza miaraka amin'ny taona anankiray ka miainao anatiny ianao kanefa tsy nahasodrano fa tena miantso antsika rehetra ary manentana antsika amin'ny anaran'i Jesosy ahako a tongavy ianao ary araka ny fanentananay dia hoe hoeto ny ankonanao hoeto ny vady aman-janakao hoeto ny namanao hoeto ny havana fa fahasoavana manokana izany hoe misy olona anankiray nandray tsodrano na nahatsodrano a tamin'ny ray aman-dreny raha ny fahitako ny ato anatin'ity baiboly ity dia izao ny ray aman-dreny a natao hitsodrano ny zanaka na hoe ny lehibe no natao hitsodrano ny zaza fa mandrininy satria misy dika zany io lehibe io dia mazava be fa resaka tsodrano misy resaka rano ao anatiny ilay zaza na hoe ny kely eo ambany fa ny lehibe meo ambony dia ny tsodrano araraka na arotsaka izy io tahaka ny makarano amina toerana anankiray na pompy anankiray ianao ao amin'ilay pompy iny ao amin'ilay robinet foibeny ary rehefa miainga izy tatazana ao amin'ny misoa na koveta na ohatr'izany dia mazava be fa rehefa midina ny rano avy any amin'ilay foibeny dia ho feno le so amin'izay fotoana izay dia afaka ampiasaina amin'ny ilana azy dia ohatr'izay koa zasy ianao misy ray aman-dreny ara-panahintsika manana ray aman-dreny sika izay mitaizantsika andaontsika hiazakazaka andray ny tsodrano avy aminy amena ny ao anatrehan'ny ara-panahy nefa ndriavana dia izao rehefa ny ray aman-dreny no mitsodrano ray aman-dreny ara-panahy ihany koa no manonona tsodrano na hoe mamototra tsodrano an'ny fiangonana dia mitondra le atao hoe anim-pitsika tahaka ny nataony Isaka hoe hitsodrano ny zanany izy dia ny rano mba dia rahaka ny aza tany an-tsaha Esau lamatoany fa i Jakoba koa tsy tety andranony dia nataony ny reniny ny dana alaivo izay tena tsara indrindra amin'ny ondry no alaivo ho karakaraina ho an'ny rainao mba hitsodranonao izy hitanao nandeha niaza Esau ary Jakoba naka ny tsara indrindra omena an'ilay ray aman-dreny ny hitsodrano tsy natao zava-maivana le izy ry fiangonana manatrika eto za tena manentana anao aho misy ny valopy izay fa hoe natolotra antsika tamin'ny heriny mbola afaka maky anao androano izay mbola tsy nahazo ho asitsika n'ilay anim-piny omentsika ny mpanompon'Andriamanitra melohany afamitsodrano antsika fa ny faniriko sy ain'Andriamanitra mamme io fandrinao faza matahotra ianao halleluja amena anefa niriny fon'ny olona rehetra Andriamanitra raha dika tsotrotro izany ten'Andriamanitra izany dia hoe na inona irinao dia vonona mandrakariva Andriamanitra anatanteraka sy anome an'izany izay ny dika ny ten'Andriamanitra io hoe na inona irinao aza sandaina amin'ny alalan'ny valerany volana hoe pastera ohatra ny mandinika ny fidiram-bolako ako ohatra ny mandinika ny zava-misy ako ohatra ny etrehitra ilay tsy ho azo angamba le izy satria ny volanao sy mipoketranao ny jerevanao fa Andriamanitra anke tsy niteny ho anao hoe anefa nirinao amin'ny alalan'ny volanao izay ho ampela tananao ahy fa anefa niriny fony izay matahotra azy fotsiny izy halleluja amena teboka manaraka tena vitan'Andriamanitra mihitsy ny manatanteraka io zavatra irinao io amin'ny taona 2024 fa matoky azy ianao asa mieritreritra ianao tahaka ilay teniko teny aloha efa kely sika sisa ny andro pastere fantatro izany za aza ampianarina zany fa haiko
efa kely sisa latsinainy dia manomboka mansalaka misy amin'ny enina maraina amin'ny fito maraina any 12 atoandro amin'ny 9 fanahora farany ary mbola resy lahatra tsy maintsy ho tanteraka tsy maintsy ho azonao na ivenao fa tahaka ny sarotra ary tsisy zavatra sarotra amin'ny Andriamanitra zany fa aza matahotra ianao ahoana ilay teboka ny ingany izy ingany namorona zao rehetra zao izy manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra tsofoko randraka aloha afarany taona tsy maintsy azonao tahoana zay nirinao rehetra tsy maintsy ho azonao zay nirinao rehetra oa halleluja ekeko raha maha-olombelona mety sarotra aminao raha fidiram-bolanao mety sarotra aminao raha fahaizanao sy ny fahalalana toatrany sarotra aminao fa zao teneko aminao androany tsy sarotra amin'Andriamanitra ny anolotra manomea hanatanteraka zay rehetrarehetra ilainao amena amena tsisy zavatra sarotra amin'Andriamanitra zany manatanteraka zay ilaina amen andaotsika hijery ohatra fa mandeha be ny fotoana hitanareo ilay lehilahy atao hoe Elisa dia tsisa fa mpanompon'ny Eli iza hoe Elisa mpanompon'ny Eli io lehilahy io lehilahy io dia mpanondraka rano ny tanany Eli ny fanaony zany hoe nataiza nisy an'ny Eli dia misy an'ny Elisa foana tany mety be ny olona miteny manao hoe ty Elisa ty fe tsisy atao mihitsy ty Elisa ty fe dia efa ohatriny ahoana dia mpanaraka ny Eli naiza fotsiny no atao dia efa Eli moa mampaminany azy Eli moa maha-olon'Andriamanitra anazy dia nafantatra Eli hoe misy faniriana tokoa ampon'ity mpanompoka ity faharoa nafantatra Eli hoe tsy maintsy ampiakarin'Andriamanitra hiala eto ambonin'ny tany ako dia rehefa niaraka teo foana izy mirahalahy taona maro antaonany maro ny fiarahana fa io faniriana Elisa io ane tsy hoe vao teo nontsiry na hoe vao maly ny tonga tao anatiny fa efa ela ny tao am-polo no faniriana efa ela ny tao anatiny le faniriana dia ndray andro dia nanomboka ny teny any tamin'ny Elisa amin'izay Elisa avia ty ianao anaka mba hiresaka aminao androany dia eny nosy taon'ny Elisa inona tompoko dia zao ny tenin'ny Eli zao angatao zay faniriana ao aty amiko androany na inona fa omenao anao angatao zay rehetrarehetra ilainao androany dia mbola tsy misaraka aminao ako zany ve ozy nataon'ny Elisa efa ela izy tiny tato anatiko ianao le manao asan'Andriamanitra ianao le manao fagagana ianao le manao asa lehibe ianao le manao asa magaga hitan'ny olona rehetrarehetra reny tamin'ireny ke misy faniriana lehibe tato anatiko tadidiko za ty mbola kelikely tamin'izany fa afaka atao pasany malo tamin'izao fiangonantsika zao dia tamin'ny fotoana io nahitako amin'ny pasteur Adolphe nanao délivrance voalohany nampianatra momba fanafahana za tamin'izany mbola tovolahy kely mbola mpitory-teny ako mpanao akalamanjana mpitety tokantrano mpanao asan'Andriamanitra fa tsy mbola fantatra tsy misy avaratra resaka fanafahana ary tsy fantatra mihitsy tamin'ny fotoana io nahenoko voalohany amin'izany resaka fanaratsy sy ny ozony zay manaketsa ny olona ka mampahory fiainana ary mahatonga ny olona tena mijaly tsy sahirana mihitsy isanandro isanandro mahatonga ny olona tsy mahavany tokantrano mahatonga ny olona taizana aretina mahatonga ny olona mahantra sy mijaly dia volona ao ambadika na ozona vokatry zay nataony ray aman-dreny na fampotsampy nataony ka rehefa avy nampianatra izy nomboka nao délivrance amin'izay izy nandroaka fanaratsy izy nandidy fanamaloto hiala tao anatin'ny olona nagaga anaty ity voanandroaka fanamaloto izy nikikika ny ray fiangonana ny afatafatra ny olona rehetra ary tamin'izany fotoana zany nahitako nisy olona nitsangana dia hitsoaka tao anaty fiangonana gaga za fa iza koa ary ty olony ty izy no mandroaka dia ny ray fiangonana no miafatrafatra izy no mandroaka dia misy miteny resy dia iza ho aly resy lasa saiko amin'io dia nagagana amin'izay olona lavidavitra anay ao
fampitazomana da ilef ny sasany manombotra an'irele porta rideau itsoaka hony isara mampitsoaka ny reto dia inona mahatonga reto mikikika eto zany mety kotra fangasako inona nandeha samy fantoka asa misy mitoditodika hitany ary avy eo za mitoditodika eo ny fantoka am'izay inona ho azy ianareo iza mijerijery sy mivandravandra sy mandinika ity nisy fandrina tato anaty andro matro raha mbazano atranyty lehilahy ty hoe vao miteny indray mandeha dia mika dia volo milefa dia volo miafatafatra ny olona rehetra avy lanitra ka tsy takatro ny tsiry tao am-poko ny fandrina nisy fandrina ko avy raha tato anatiko tato ndray andro am'izay ahako andeha anao selile anao fiangonana tany ampatiko ny bibilava atao misy eo atsobolo sambako amin'ny fotoana io inona zanga nakasatra le toriteny nataony rehetrarehetra ny kopieko na dikako tsara tena nataoko masaka tatondohako dia le fiatsiny rehetrarehetra ny nataoko dia sao am'izay taneko ny olona vita amin'ny fampianarana satria nampianarana te folo tsy afatra angalatsasa monarandringana ka zay jaona disdis zay mba haiko zay na tsy mijery baiboly arambazany vitako parkera taloha ny mpangalatra tsara tsy angalatsy monarandringana jesosy ho avy nanao fiainana sady be dehibe haiko zany ino mba tena haiko voalohany tamin'izany amaky baiboly dia inao zy ianareo tonga tany dia inona ampianariko ny olona maromaro fianakaviana maromaro no tao anatin'le trano tao dia sao zay vita fampianarana no teneko amin'ny olona am'izay ka le fandrina efa tato le fandrina efa naniry be tatam-boka no teneko tamin'ny olona na iza ny ato matsapa efatorany devoly nizaniza matsapa tambesarana osiny ianao minoa ianao androany fa tsy maintsy afaka ianao tsy maintsy resiny devoly tsy maintsy tapaka ny oziny niasa saina kely dia ahoana raha tsy mitovy any pasteur Adolphe za mbola tsy nanao an'izanko noroana zay raiso amin'ny fanamasina raiso ny herin'Andriamanitra hamasiny tanteraka ny fiainanao manana etaeta no afaka nanomboka ny mivoaka tsisy mivoaka dia tena mianaran'i Jesosy mivoaka devoly tsisy nihetsika dia maninona ary ny pasteur Adolphe vao nytena izy dia niky zahay mianakavy ny lefany devoly to anatin'ny olona fa maninona tsy nety nivoaka ny nefa am'izay nisy fandrina tato anaky Jesosy eo mba hitanao fandriny ty mpanompo kelinao mba ataovy resiny devoly androany dia zao ny teneniny famantarana araka amin'ny mino no anoka devoly aminaran'i Jesosy no izany raha zay mifandrinao ombako anao nanomboka velona am'izay mifinoko mivoaka nisy niky indray mandeha tao nisy mipatitaky indray mandeha tao fa miteny aminareo ny sotisoty afaka napika afaka navoaka devoly ny afatrafatra ny olona alleluia dia zany nahitako hoe ny olombelona ranga misy fandrina ary tsy maintsy tanteraka zay ireny dia ohatry za mihitsy Elisa ihany koa le mpanompony Eli le mpanaradian'ny Eli le mpikarakarany Eli ndray andro dia sao nytenen'ny Eli angatao zay ilainao na hoe zay irinao dia mbola tsy misaraky sika senao mazava-peko ianao ny titeny angatao ona tsy hoteneniko zay iriko sady zany ve ao anatin'izay efatrandro sisa 2020 zao misy miteny amin'ny angatao zay tianao tso ianao manomboka tany amin'ny janvier angatahako daholy sady zany ve zay rehetra tsy azoko tao ny confinement azoko hoetiko ozy am'izay ozy Elisa hay angatahako zay iriko eno zy ny teniny Eli alefa fa zanky efa zao teneniny ny anjarandroa amin'ny fanazy eo anatinao meo anazy any tsy nampoziny Eli mpaminany fa tsy nanampo rahalahy ahoana teneniny sarotra ny mangatahana nandinona hony sarotra be le fangatahanao na hoe sarotra zany fandrinao zany kanefany raha hitanao misaraka aminao dia omeko anao le izy dika zay riavana dia zao na ohatry ny ahoana ny fandrinao na ohatry ny ahoana ny ebeny na ohatry ny ahoana ny zavatra mety ilainao androany mifantatro rangahy na dia sarotra ary fiveranao maolombelona ho ataon'Andriamanitra tanteraka eo androany omen'Andriamanitra anao eo androany
tenenina akaikina za miteny hoe saratra le izy fandriamanitra matateraka anio hoe dia ataovy amen mafy alleluia amen fe azony elisany nanganiriny satsy azony azo zavatra niriny satsy azony nefa ny elisa eliny teny mandrininy saratra olona izy za teny aminao androany mety misy zavatra be dia be nankatin'irinao sy nankatanao tamin'Andriamanitra tamin'ity taona ity aza miteny hoe pastera alors ranga ionina alors ranga tonga dovaina sujet 2021 ndray fako ahita mbola 2020 zao ny resaka tena akaikina 2020 zao ny resaka so dia lasa loloatra ianao hoe sa ahoana asa mbola miazakazaka 2021 fa 2020 zao ny resaka na inona irinao efa nirinao efa nankatanao tamin'Andriamanitra tamin'ity taona ity efa niteny tamiko Andriamanitra hoa anefa izany Andriamanitra anatanteraka izany Andriamanitra halleluja amen fe daoare tonga tojerevantsika ary ahoana no tonga le fandriana mba ho tanteraka ahoana no tonga ny fandriana ho tanteraka ka ho azonao ozy ny tenin'ny salamo 5:100 andininy 7:10 salamo 5:100 andininy 7:10 verenantsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy anefa niriny izay matahotra azy Andriamanitra misy prinsipa an'Andriamanitra zany na hoe misy fitsipika mila rahanao raha tianao tanteraka so azo le zavatra nirinao tamin'ity taona ity manintsy be ahako tsy izay olona manana fandriana dia ho tanteraka daholo izay zavatra nirina fa ny fepetra dia hoe mila olona maninona matahotra n'Andriamanitra alleluja raha tianao tanteraka amin'ny fandrinao raha tianao azo avy amin'Andriamanitra izay nirinao tsotra be ny tenen'ny baiboly mila olona matahotra n'Andriamanitra amen ohatry ny ahoana la hoe matahotra n'Andriamanitra ny matahotra n'Andriamanitra voalohany dia mifady ny ratsy tsoapa toko voalohany diny voalohany misy rahaitany amin'ny tany oaza tsoapa no anarany lehilahy marina sady mahitsy no matahotra n'Andriamanitra sady fady ny ratsy rehetra voalohany zany ry havana ny olona atao hoe matahotra n'Andriamanitra mifady ny ratsy aloha izy tafasaraka tanteraka tamin'ny fahotana raha tianao tanteraka io fandrinao io raha tianao men'Andriamanitra anao io fandrinao io andoantsika hiala ny fahotana hifady ny ratsy rehetra voalohany mamaraparana ny 2020 tsika ry havana ary tsena 2021 fakandro vitsivitsy miatso anao manomboka androany matahora n'Andriamanitra ianao fa ho tanteraka io fandrinao io ho azonao io zavatra irinao io amena mila matahotra n'Andriamanitra faharoa ny atao hoe olona matahotra n'Andriamanitra voalohany zao le nyteneniko tao hoe mila matahotra n'Andriamanitra dia ny atao hoe matahotra n'Andriamanitra akely mila mifady ny ratsy petit b zao ny atao hoe matahotra n'Andriamanitra ihany koa dia manaiky sy makatò izay lazaina ny zanaka makatò ny ray ao ve averiko tsara ny zanaka makatò ny rainy izany hoe raha tianao tanteraka ny fandrio takanao manan-janaka ianao ny akamaroantsika zao hoe fanteraka dia ohatry ny ahoana ny ataonao amin'ny zanakanao ray aman-dreny rehefa misy zavatra iriny misy zavatra angatany tsy maintsy misy zavatra tenenao aminy raha manao an'izao dia omeneny la izy na omeny dada le izy maniry izy samy ataovy an'izao efa le bebe izy sarangamba avidany telefônina gamgama sarangamba ataovy an'izao fa za tsy tia le telefônina nanyretsony izy koa rehefa mitombotombo taona dia mitombo miaraka izay koa ny zavatra takiny aminao tamin'ny mbola kely izy saribakolo nomenao azy tamin'ny mbola kely izy le fanaovana tsikony namenao azy fa minomboka mitombotombo taona io takany ihany ny saribakolonao saveriny zazakely ozy fa misy fandrina amin'izao eo anatiny dia inona tenenao azy raha endy tsara raha manao raha tsara dia vidanany eny le izy na omeny eny le izy indrindrindrindra fa krismasy tombo avao zao eo amin'izay no anaovanao madada sineny ianao ary zaza sarotry irahana ianao ary zaza ohatra zao tsy misy ianao eto androany lazaina fa tsy hividy mihitsy ianao ahoana anao azay teneniko satsy anao tsony anao manomboka androany misy zavatra ilainy
dia anao manomboka androany izy fa amteny aminao ako ray aman-dreny ataovy tsy manaiky ny teneninao izy zanakanao io ataovy tsy mety makatoa anao izy zanakanao io ataovy tsy manaiky zay lazainao izy zanakanao io omenao ve izy nirino menao azy ve zay tetafiny ny atao hoe olona matahotra an'Andriamanitra dia manaiky sy makatoro zay lazainy rehefa miteny Andriamanitra ataovy ny asako maniraka zao zany dana mitoro filazantsara tokony tsy olo hita mavesatra ao anao zany fa mandeha anao za so mampahery be anahy ty tena nangotakotaka tato anatin'ny fanahiko tamin'ny herinandro misy lehilahy anankiray zay vavako amin'ny fiangonantsika anankiray zay tandremako io lehilahy io mpifokarongony be efa dogizigizina fotsiny mandeha ka na tsy mifokara izy dia ohatra lifotra foana masony be loatra ngamba laniny dia io lehilahy io isaorana an'Andriamanitra fa nanolo tena ho an' Jesosy dia tapabolana te eo zay izy nyteny tany pastera tsy fokatsony hoe tambavaka za tsy nananitsony pastera dia inona moa zay nareo tena nanomboka tetoko izy tonga mivavaka foana ary mangetaheta foana isaky mirava fiangonana dia manatona foana garana indray pastera aloha mba apetro kely ny tananao indray pastera mba safosafony lohako indray le pastera mba hivavao kely dia io say tena mangetaheta koa ty lehilahy ty zany fa inona ozy nareo ny zavatra tranga tamin'ny herinandro teo nitondra olona izy anankiroa olona fa nataona olona gaga beza Andriamanitra ato amin'ity fiangonana tandriamako ty misy efa 4 taona mivavahana 4 taona nampona an'Andriamanitra 4 taona nahitanako azy mila mitondra olona mila mitondra filazantsara fa tsy nitaona fa ty le mpananina be ty nataona anankiroa ary netiny tao jambany anankiray dia nyray olona mahiraka dia fampitatandreo entina ndao nareo andeha hoetiny mihitsy ary tonga ny tsara mihitsy ny zanaka makatondrainy raha matahotra an'Andriamanitra ianao dia akatoavinao ny tena akatoavinao za lazainy fa miteny aminao ako raha tsy makatoa anao io zanakanao io itony tena efa zaza mabe vatakorina mihitsy itony tena miaraka amin'ny kapa be anao fa tonga dia 42 bo ataovy mangatakataka zavatra ty amiko lazareo fa tsy mahazo na ravina varatra azy zay le fiteninareo tsy mahita ravina varatra ty amin'iny olona sarotra irana rehefa angataka dia voalohany sa tsy zany zany mihitsy rehefa angataka ty atrao zao ka tsy omenao io satria sarotra irana tsy makatoa zay lazainao fa raha vao io kosa makatoa be mora irana mora tenenina malalaka be miposinao ina vidainao any zanakineny ianao nay zanakineny fa le renao zanakineny moendry be fa rehefa lazaina hitady zanakahafa mihitsy agnamana na rehefa mabe vatakorina mihitsy satria sarotra iraha dia ohatr'izay keo na ten'Andriamanitra raha matahotra an'Andriamanitra ianao tsy maintsy makatoa zay lazaina voalohany atao hoe matahotra an'Andriamanitra dia maninona fady mifahotana faharoa ny atao hoe olona matahotra an'Andriamanitra dia makatoa ny teniny alleluia amenna ve raha matahotra an'Andriamanitra rainao ianao dia makatoavinao seky ianao zay nylazaina amenna alleluia ajanoko hatra io voalohany iny voalohany zany Andriamanitra dia niteny anefa niriny izay matahotra azy izy amen faharoa raha tianao tanteraka ho azonao anatin'izao andro vitsivitsy tsy amarana an'ity taona ity zao izavatra irinao io dia manana finoana amenna aza morakivy manoloana ireo tsanga zay atrehanao reo fa mino fa mbola in'Andriamanitra ny mamezirinao netiky vely izy mba azonareo olona ve zany hoe lehibe anao no miteny sarotra ny nangatanao tsy maninona ary tompoko fa zay metimety isy ka nanao azy zany sy efa niteny anao hoe angatao malalaka ny faniriko malalaka ny fangatahako zay ny ahako ny fantatro dika zay nininona tranganisy nininona seho na firy andro sisy na manahoana sy manahoana androany amteny aminaranga raha misy finoana ao aminao ao tsy maintsy ho tanteraka tsy maintsy ho azo ho voaray anao zay rehetrarehetra irinao alleluia fa mila manana finoana tsy manaiky ho resany zava-misy tsy manaiky kivy manoloana ny trangandravatra sady zany ve tsy mety kivy manoloana zavatra miseho tsy mety kivy manoloana ny tranga fa mino isan'ny iriko
dia tsy maintsy omen'Andriamanitra zany na mifanaraka amin'ny diplômanao na tsy mifanaraka amin'izany na mifanaraka amin'ny volanao na tsy mifanaraka amin'izany jerevinareo i Abrahama efa tena lehibe 100 taona izy latsaka kely nangataka tamin'Andriamanitra izy amin'ny Genesis 10:10 ahoan'Andriamanitra aiza zay zaza omenao anahy sady efa mandroso fahaterana ny teny tamin'Andriamanitra mihitsy efa mandroso fahaterana fa aiza zay zaza omenao amin'ny mpandovo anahy nisy fandriana tao aminy na dia fantotra ary naniry izy mba aminona men'Andriamanitra zanaka teo izy Andriamanitra Abrahama tsy izay ao an-tranonao tsy ny olona nivelany no andovanao fa zay ateraka sara vadinao omeko zanaka ianao izy jereto Genesis 15:5 tozy ny Baiboly tena ninny Abrahama nino Abrahama na ninona hoy ny Abrahama nino kanefa nijerevo mifitsipika napetrany ery aloha fanamariany tenenina zangy efa mandroso fahaterana ohatra efa teneny efa tena efatrandro nge sisa do tapitra ny 2020 efa kely nge sisa do tapitra ny andro ke fa hoy zay Andriamanitra za matahotra tsy maintsy omeko anao zay nirenao tsy maintsy ho azonao zay renao efaiko zay nangatahanao isaorana an'Andriamanitra na dia efa antitra ary izy raha maha-olombelona efa tsy possible raha maha-olombelona efa tsy nahasona izy fa rehefa mino an'Andriamanitra ianao ho tanteraka aminao ho azonao voaray anao amin'ity faraparany taon'ity daholo zay rehetrarehetra irinao amin'ity taon'ity dia ho azonao zay irinao amin'ny 2022 dia ho azonao amin'ny anaran'i Jesosy ho tonga amin'izay mino ane zany faraparanana satria efa kely sisa fahatelo ny atonga ny fandrinao tanteraka na hoe ny atonga ny fandrinao mba ho azy dia araka ny remarika ny teneniko teny aloha tsy ny olona zay rehetrarehetra manana fandrina dia azo daholo fa misy fitsipika eo ry havana sa tsy marina mila maninona ny voalohany mila maninona matahotra an'Andriamanitra misy fanamariana anankiroa tao ny teneniko ohatrany ahoana zany fanamatahotra an'Andriamanitra zany manaiky sy makatoa zay lazainy tiako iletika kely ao intsy zay androany dia ahoana le faharongeza be inona ihany koa mila anananao raha te hinao tanteraka fandrinao manana finoana amen mahay ianao tena kaikiny hoe mahay tsika fatelo ahoana ihany koa ary no tokony ataonao raha tianao tanteraka ho tonga aminao zay rehetrarehetra irinao mahaiza ihany koa manaja sy makatoa ny mpanompon'Andriamanitra amen mahaiza manaja makatoa manome voninahitra mpanompon'Andriamanitra fa ahoana ozy ianao satria matetika ao ambadiky mifanaikanao ireny mpanompon'Andriamanitra ireny ao ambadiky ireny fanajanao mpanompon'Andriamanitra ireny no miasa sy manatanteraka zay rehetrarehetra irinao Andriamanitra ao ambadiky ireny mpanompon'Andriamanitra ireny Andriamanitra no manatanteraka zay rehetrarehetra irinao halleluja amen jerevinareo nge ny fandrinan'ny lehilahy tao hoe Elisy tao ambadiky Eliny nakany azy sa ahoana taizany nakany azy tao ambadiky Eliny nakany an'le fandrina raha tsy nisy Eli tao tsy azony Elisy ny zavatra nirina sa tsy marina zany Samuela voalohany toko 7:9 ihany koa dia hitatsika eo Samuela voalohany toko 7:9 very ny biriky Nikisy ray zay niteraka ny Saoly ny ranorainy izy hoeto mpanompotsika tana tediavy le biriky inona ny tediavina tediavy le biriky ozy Isaoly no mpakatoany rainy Isaoly koa tena nisy fandry tsy maintsy hitako ranga amin'ny biriky koa tsy maintsy hitako ranga amin'ny biriky ny dada tsy maintsy mody any an-tranonay amin'ny biriky nisy fandrina goavana tao aminy no tetezina ny tany rehetra nandany andro maro nandany fotoana maro tsy mety hita le biriky hoe nakaizy farany amin'izay dia zao ny tenenin'izy ireo nga tsy misy lehilahin'Andriamanitra eto mba atao inona antanina teneny akaiky ny misy lehilahin'Andriamanitra eto hoe nisy fandrina tao amin'zareo nisy fandrina tao anaty mba ahitana biriky fa rehefa tsy hitan'le izy tany amina mpanompon'Andriamanitra ny do nandiana ny sainy voalohany nga tsy misy mpanompon'Andriamanitra eto mba manotanina fa zao ny zavatra ny tenenin'ny Saoly aiza ary misy lehilahin'Andriamanitra dia ozy ny teniny anankiray
misy lehilahy n'Andriamanitra ato ary zay teneniny sy lazainy a dia tanteraka avokoa. Manana lehilahy n'Andriamanitra tsika ry havana, manana ray aman-dreny ara-panahy tsika ry havana. Za tena miteny aminareo ary misalia ako fa zay rehetra lazain'ireo a, zay rehetrarehetra tenenin'ireo a, dia miteny aminao fa eken'Andriamanitra zany, tena katoavin'Andriamanitra zany ary amarin'Andriamanitra. Tondao hitehaka ho antorisika rehetra. Alleluia. Tena sambatra ny fiangonana androndra kely, manana mpanompon'Andriamanitra tena matahotra n'Andriamanitra, manana mpanompon'Andriamanitra tena eken'Andriamanitra tena, manana mpanompon'Andriamanitra afaka itonana ny faniriana. Be dia be tamintsika ireo ange, naniry ianao mba hita asa, naniry ianao mba hiteraka, naniry ianao mba hanambady, naniry ianao mba ho sitana. Iza tamintsika tsy nidodododona kany amin'ny tany fa efa vavahany isika, sitana sa tsy sitana, azo ny ilaina sa tsy azo, tahina sa tsy tahina. Andao hiaraka anao amenina mafenao ny tombototoko zany, mpanompon'Andriamanitra ny nampiasainy tao. Alleluia. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Zao ny tenenin'ny Saoly nefa ny tamin'ny mpanompony. Tsika nge fa lany vatsy, tsisy nininona intsony aty amintsika. Ahoana no ataontsika nefa ny anatina lehilahy n'Andriamanitra hitondra ny fandretsika. Ndao vakiny ty fa tiako be ty afatra ty a. Samuela voalohany toko fasivy. Manomboka andiny fafito. Samuela voalohany toko fasivy andiny fafito. Dia hoy Saoly tamin'ny zatoviny, indro raha makany isika, inona moa ny ateritsika ho andra lehilahy? Maninona hony? Raha dikako dia izao, andeha ho any amin'ny lehilahy n'Andriamanitra isika hitondra ny fandritsika. Anatina lehilahy n'Andriamanitra isika ny tany, aiza ny ondrinay, aiza ny birikinay. Inona mba ateritsika ho azy? Anontaniana akaikinao, inona no mba aterinao ho an'ny lehilahy n'Andriamanitra amin'ny lahady hoe? Isolo dia mahafantatra ny tokony atao ho any amin'ny tontolo ara-panahy. Raha anatina lehilahy n'Andriamanitra ianao, misy zavatra irinao, misy zavatra ilainao voalohany, mila mahafantatra ny tokony atao. Sady zany ve? Very ny biriky, lany ny fotoana, lany ny vatsy, tapy-dalakale. Fa amin'ny lehilahy n'Andriamanitra mbola afaka ho hitao izay ny ilainao, satria io napetraka Andriamanitra ao ambadika anao, ao ambadika izy ao le zavatra irinao. Inona no mba ateritsika ho azy ozy? Ozy le mpanompo mbola misy atsasaka sekely aty, ndao hoe tsika eo amin'ny lehilahy n'Andriamanitra. Vao mifanena tany Samuely izy, tonga dia mifanomezana aloha ny nameny aloha, zay vao nitondra ny faniriana. Ry havanao, fa maninona kay ny nataony zany? Mino fa efa nataony daholo ny fomba rehetra, nataony daholo ny alany enina, fa raha mbola misy lehilahy n'Andriamanitra eo ka ho tonga ianao ka fantatrao ny tokony ataonao, tsy maintsy tanteraka, tsy maintsy ho hita, tsy maintsy ho voaray zay rehetrarehetra irinao. Noho izany indrindra ry havana faranako izao tenin'Andriamanitra izao. Alahady fa 3 ny volana Janoary, tonga eto isika rehetra. Io ny lahady voalohany, iona amin'ny lehilahy n'Andriamanitra sy ny vehivavy sy vehivavin'Andriamanitra isika amin'ny fotoana io. Andao no tahaka ny Saoly sy ny zatoviny, satria ninona irinao amin'ny 2021. Raha manomboka fantatrao ka aterinao, tena jerevinareo nge farafananan'izy mireo, farafananana tany izy miralahy tsy namelany, fa tonga dia noentiny teo ny tongotry ny lehilahy n'Andriamanitra. Ity tompoko izy, misy fandriana goavana ty aminay, misy zavatra very, misy zavatra tsy hita, fa ty aloha tsy Samuela no nitaky hoe aiza aloha fe zavatra melohan'ny afahako miteny, melohan'ny fandriana ho tanteraka, fa tsy tonga dia fantatra Saoly sy ny zatoviny tokony atao. Io raha ho any amin'ny lehilahy n'Andriamanitra, andray tsodrano ahako, misy zavatra ilaiko sy iriko, hoentiko aloha le izy, inona ny ateriko anazy. Ndao io manary fiangonana, tsy filan-javatra io, fa ara-panahy zany, atoriko anao zany. Zay nampianarin'ny tompo ahako, ara-panahy zany, fa niza fiangonana, anao tahaka ny Saoly sy ny zatoviny, mihoatra zay irinao, mihoatra zay tediavinao, mihoatra zay ilainao, ho ataon'Andriamanitra tanteraka zay manamenina maro zany. Alleluia. Amen na fe. Inona tokoa izy ianareo vao tonga tao am-pelantanan'i Samuela zavatra nomena rehetrarehetra. Saoly tsy zavatra very iny no azonao, fa mbola be lavitra nataon'Andriamanitra sy omen'Andriamanitra.
ny zany fiangonanao amin'ny alahady zao tsika amin'ny enina amin'ny valo amin'ny folo andao angana mino fa be dehibe indray ny faniriana ao anaty valoa ao anaty cahier ao anaty carnet amin'ny 2021 andao hoentina amin'ny alahady zao le zavatra terina ho ampanompon'Andriamanitra fanontaniana petraka vonona vienao satsy vonona vonona anankifolo zany vonona satsy vonona efa mitombo 10 zany vonona satsy vonona efa mitombotombo kely vonona satsy vonona tsika rehetrarehetra vonona satsy vonona amin'ny anaran'i Jesosy ny anonako amintsoratsodrano ho tanteraka tsodrano le lalàn'Andriamanitra ho tanteraka amin'ny fandriana rehetra ny tompony hitantsika rehetra rehefa avy eo amin'ny roa mbola iso ampianarana etiko aminao eto andaontsika hisangana isotra an'Andriamanitra raha io misotranao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izany teny nampitondrainao azy zany mankasitraka tompo tsara indrindra matoky sy mino ahiko fenao manamarina ny toriteny nampitondrainao any afatra tsy anazy any teny zany Jesosy fa anao matoky aho fa tafapaka amin'ny olona zay nampitondrainao ahy tompo ianao matanteraka amin'ny fandrinao fandrinay rehetra fandrina ny entinay teo anatrehanao hatramin'ny janvier ekany Andriamanitra ho tanteraka ho marina aminay zany ho ataonao misy aminay zany amin'ny anaran'i Jesosy tsofiko rano ho tanteraka amin'izao fiangonana zao zay iriny rehetra amin'ity faraparan'ny taona ity na inona irin'ny olona ho ataon'Andriamanitra tanteraka amin'ny anay zany omen'Andriamanitra anazy anay zany ry Jesosy Kristy tompo amin'ny anaranao no ivavako ho tahiko manokana amin'ny fiangonana ho raisa zay iriny ho tonga fandrina ho tanteraka zay iriny rehetra makasitraka raha izanaka fanahy masina angina isika saintsainy ny fahalebiazan'Andriamanitra izy ny namorona zao rehetra zao saintsainy ny fanepelatranana manaiky azy hatramin'ny rivotra sy ny ranomasina manaiky azy hatramin'ny fahafatesana ny ambanin'ny fasana mainka efa zay zavatra irinao io ve tsy maintsy azo eo androany tsy maintsy tanteraka eo androany tsy maintsy ho tonga aminao eo raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sotranao ahako amoditra ny teny avy any aminao aho ho amarinanao ho tanterahanao homenao an'izao fiangonana zao zay iriny rehetra na inona na dia araka ny tenin'ny Elia reo sarotra fa rehefa eo ianao Andriamanitra dia ho azonay zany mora foana ho tanteraka amin'izao fiangonana zao zany voaray amin'izao fiangonana zao zany amin'ny anara maherin'i Jesosy sotra tompo amen hitehaka ho antomponsika rehetra raha sondrina tompo dia samy mankatoerana tompoko dia ometsika voninahitra Andriamanitra ny amin'ny fotoam-pivavahana izay nitoran'Andriamanitra atsika tamin'ity andro androany ity mino fa nitompana zavatra lehibe amintsika riavana tsy andalo fotsiny 2020 ary ny 2021 efa voman'Andriamanitra ny tsara indrindra ho antsika rehetra ho tanteraka amin'izay mitehaka fara zay mafy be tao antsika amarina fotoana amin'ny alalany vavaka misaotra ry Andriamanitra io makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay teto androany misaotra anao zahay satria avy aminao zany ary ifarana ty fotoana fidirana fanefatra ity ka dia tsofoko rano ho samy tokany amin'ny tokantrano tsirairay avy izy ny olona rehetra namonjy ty fotoana ity ataonao mino ataonao matoky anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mirafitra antsika tompoko rahasoa raha fahasoavana amin'ny talata izao tsika miona fotoana andavanandro ary amin'ny herinandroany ilay fotoana dehibe